tombo klasy togovavy faly mitsidika ny tokantrano ndray izay to amin'ny fampalalam-baovao ny fahita lavitra matv amty takarivany alatsinainy ity ampitiavana sy ampanajana araka izany no anasananao anaraka atramin'ny farany reo mandindimby avao zay vao ango ny mpanao gazettsika tamty androany ity dia aritsika hiditra avetrany amin'ireo tontolo ny vaovao zay vao ango na mpanao gazettsika tamty androany ity ka ny tontolo ny politika avetrany isantaratsika izany mizarazara ny hevitra eny amin'ny antenimera-pirenena eny Tsimbazaza eny amin'izao fotoana izao misy ny mikononkonona ny analan'ny foloan'ny antenimera-pirenena zay mbola eo am-perinasa amin'izao fotoana izao dia jerentsika ato anatin'ity sary voalohany ity ary ny makasika indrindra zay fikononkonona na fanalana ny foloan'ny antenimera-pirenena eo amin'ny toerany izay. Misy mikononkonona ny kasan'alan'ny foloan'ny antenimera-pirenena hoe nandeha tokoa ny feo teny amin'ny antenimera-pirenen'ny Tsimbazaza mikasika izany hitolokandro nisy ny fivoriana nitotsain'ireo mpikambanao amin'ireo maharitra niaraka tamin'ireo solombavambahoaka vitsivitsy ny farany tolokandro teo ka niezaka naka ny hevitra solombavambahoaka nivoaka avao amin'izany efitra ny fivoriana izany zay mizarazara ny hevitra izy ireo nitsipaka ny fisinjantsao zany ohatra ny solombavambahoaka lany tany Antsoy Andriamatoa Zao Jean président député jiaby io tsy président ny député rehetra na mpanohitra izy na ino président ny assemblée mpano ary tsy azo atao hoana tsy anjara député vitsy milaza hoe anao mitemissione député tsara milaza hoe miala bureau permanent ndraiky ny président zay tsara lazainy assemblée zany fa zavatra misy hoe le volany defasana député nde ody tokony hoisy responsable ane zany bureau permanent ary finance lazana zany tsy manome volana ariary ny finance andifasan'ireo député reo mety ho nisy ny fikasana kanefa tsy fotoanan'izao hoy kosa ny solombavambahoaka Andriamatoa Ramahery Nahaja tena marina zany mety misy mitaky an'izany analazy amin'ny toerany fa ho anay aloha ho ahy manokana aloha nresahako tsy mbola fotoana angambizao raha korotana mampikorotana laza tsisy lamina fa alao izy ao no ny adidiny dia ho hita eo rehefa mivivriana ara-potoana manaraka raha mbola eto zahay. Ny fananganana rafitra parlementaire vaovao nouvelle majorité parlementaire na NMP no fototry ny fivoriana hoy Andriamatoa Awel Mahmoud Ali avy amin'ny Mapara. Mbola mametraka rafitra zay io. Le rafitra nay vaovao le NMP zay zany mbola tsy misy zavatra tapaka tanteraka zany mbola mandamindamina mba tsy ampisy. Nodin'ny filohan'ny antenimera-pirenena Andriamatoa Rakotomamonjy Jean-Marc sa tsy fantatra kosa ny fisinjantsao zany raha nanontany azy ny mpanao gazety iny izy nivoaka ny efitrano iny ka nanao tongotra katoka monjy ny Braony.